Nasoavana ny tompo mombanao. Izany teny fiarabana manamarika indrindra ny krismasy zany driavana no tononona amintsika fiangonana amin'ity krismasy fahadimy amby roapolo amby roa arivo ity. Ho aminareo ani ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray. Miarahabantsika no izao andro manokana amin'ny fiainan'ny fiangonana izao. Mirary soa antsika koa mba ho krismasy andraisantsika fanapahan-kevitra vaovao hatrany hitomba amin'ny fanarahan-dian'i Kristy ilay mpamonjy teraka ity krismasy ity. Fa ho krismasy ampiorina ny fanantenantsika ny amin'ny hoavin'ny fiainantsika manontolo, tsy izay mandalo sy mielina eto ihany fa izay maharitra mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ireo perikopa izay efa novakiny mpiara-miasa ny alohavan'ny vavaka fangatahana ny fanahy masina dia mazava fa matoa voalahatra amin'izao krismasy izao dia mitondra afatra manodidina ny krismasy avokoa. Ny Isaia 40 izay faminaniana indrindra ny hatongavan'ny Mesia dia miantso antsika anantena fiombonana. Ny filazantsara ka ny Lioka 2 izay lalamasaka ny amin'ny fitantarana ny amin'ny fahaterahan'ny mpamonjy dia azo lazaina hoe miantso antsika anantena fitoniana amin'ny filazana hoe aza matahotra. Ny boky ny Hebreo 9 araka ny voalahatra teo indrindra ny 9:12 dia mitaona antsika anantena hatramin'ny farany. Aminareo ary dia ny Isaia 1:10 no iarahantsika. Isaia 1:10 ka ny 13:10. Izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesoa: ary tsahatra ny fialonan'i Efraima, ho fongorana ny fandrafiana an'i Joda. Efraima tsy alona ny Joda, ary Joda tsy andrafy an'i Efraima. Manantena fiombonana na fihavanana. Afatra anankiray lehibe ao anatin'ny fahaterahan'i Jesosy Kristy riavana ny atao hoe fihavanana. Ary izany dia matetika efa mpiaritsika amin'ny vanim-potoana krismasy toy izao, tonga mivondrona miaona ampifaliana aty am-piangonana, tonga mivondrona miaona ampifaliana any amin'ny isan'ankonana isam-pianakaviana na ny farany lavitra indrindra dia miezakezaka aneo fa krismasy fihavanana ny krismasy. Eto amin'ity Isaia 1:17 ity dia azo lazaina ireto hevitra telo sosona ireto. Voalohany, ny fahaterahan'i Kristy na ny krismasy dia manongotra fialonana. Ny faharoa, ny fahaterahan'i Kristy na ny krismasy dia mandrava fifandrafiana. Ary ny fahatelo, ny fahaterahan'i Kristy na ny krismasy dia manasitrana tantara. Manongotra fialonana ny fahaterahan'i Kristy. Ny Isaia 1:10 dia anisan'izay faminaniana manambara ny ahaterahan'ilay Mesia ho famonjena ho an'izao tontolo izao. Raha nanaraka ny vaky teny teo isika dia tsy ny Efraima ihany na ny tapany avaratra amin'ny Israely, tsy ny Joda ihany na ny tapany atsimo amin'ny firenen'Andriamanitra voafidin'Andriamanitra, fa ny jentilisa koa dia antom-pahatongavan'ilay Mesia. Manongotra fialonana ny krismasy. Ny fialonana riavana dia fitsiritana mitondra amin'ny fandrafiana. Ongotan'Andriamanitra zany eo amin'ny tapany voalohany
amin'ity soratra masina ity, amin'ny alalany fahatongavany Kristy Mesy manongotra ny fototry ny fandrafiana fa tsy mandravondravona fotsiny fihavanana. Manongotra ny fototry ny fandrafiana fa tsy mandravondravona fotsiny fihavanana ny asan'i Kristy. Fihavanana tena izy dia fihavanana izay lavitry ny fialonana. Zany hoe ny aty fotsika mihitsy no karakarain'Andriamanitra ka ataony toy ny Betlehema aterahany Kristy indray. Toy ilay tranomby idirany Kristy mba ho amin'ny fihavanana, ny fahatsarana. Kristy zany, ilay Mesia raha tonga, dia toy ny fitaovana mahery vaika, fanamboaran-dalana, itrongy ny fialonana mba hiteraka fihavanana tena izy. Ny atofonao mihitsy ny kitikitian'ny Krismasy, ny kitikitian'ny fahaterahan'ny Kristy, anongotany ny fialonana ary ametrahany fihavanana tena izy. Indraindray dia aravindravitsika fotsiny amin'ny fihaonana Krismasy ny fihavanana. Safosafotsika ivelany fotsiny amin'ny fanomezana samihafa ny fandravonana ny fihavanana. Dia mody miara-pala eo isika amin'ny fiarahana amin'ny sakafo, matsiro na tsy matsiro. Fa ny any anaty ihany, misy zavatra tokony ngotany. Misy tokony hotrongisana dia ny fialonana, ilay miteraka fifandrafiana. Izao Krismasy izao ry havana, dia tian'Andriamanitra anehoana ny heriny ao amin'ny Jesosy mba ahafahantsika miombona amin'ny fanantenana fa azo atao tsara ny mirahina, azo atao tsara ny fampitantana na dia izay ny fandrafy hatramin'ny ela azy, tahaka ny Efraima sy Joda. Ongotan'Andriamanitra ny fialonana, ho fongorana ny fandrafiana, hitsahatra ny fialonana. Ho ny 7:17 tapany voalohany. Mety maharary ilay fitrongisana nataon'i Jesosy amin'izao Krismasy izao, fa raiso zany ho fanazatranana ny fihavanana. Ny faharoa, Jesosy Kristy dia manapaka ny fifandrafiana. Fanohitra amin'izay misy antony maro manapaka ny fihavanana, fa Kristy dia manapaka ny fifandrafiana. Hoy ny soratra masina, Efraima tsy hialona ny Joda, ary Joda tsy handrafy any Efraima. Raha fitorana ny voambolana ny hoe tsy hialona ny tsy handrafy, dia azo tovonana hoe intsony. Izany hoe Efraima tsy hialona intsony any Joda, ary Joda tsy handrafy intsony any Efraima. Izany hoe tapaka hatreo ny fifandrafiana, tonga ny fihavanana, ary tsy zavatra mierina fa mateza manomboka amin'iny fotoana iny, manomboka eo amin'ny nahatongavany Mesia, na ho an'ny tapany avaratra na ho an'ny tapany atsimo, dia tsy hisy intsony zany fandrafiana sy fialonana izany. Izany ry havana no antony hahatongavany Kristy, antony Krismasy, hanapatapaka ny fifandrafiana, handravarava ny fankahalana, mametraka fihavanana vaovao sy maharitra i Jesosy Kristy. Indraindray koa rehefa tapitra ny datiny 5 Desambra dia manomboka indray ny ady. Izany moa indraindray dia rehtsika ny hoe misy fandaminana eo amin'ny ady iraisam-pirenena, rehefa tonga ny Krismasy dia mitsahatra ny pôbasy, atsahatra aloha, vadika indray ny andro ny ampitson'iny dia afaka mitoy indray. Fa ny fihavanana apetraka Kristy tsy fampitsarana pôbasy na teny malefaka indray andro, fa fanombohana
fihavanana vaovao sady maharitra sy mateza. Azo antenaina hatramin'ny farandriavana raha tambatra amin'ny Hébreo 9:1-9. Tsy krismasy vonjy davanandro na fampihavanana maimaika tefy maika tsy ry havana, fa fampihavanana fanapahana fifandrafiana sy fankahalana tapakeo mandrakizay zany. Mitohy ny fihavanana ary fihavanana vaovao sy mateza no tian'Andriamanitra apetraka amin'ny alalan'ny fahaterahany Kristy eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainan'ny isam-pianakaviana sy ny fiarahamonina. Kristy mametraka fiadanana, Kristy mametraka fihavanana tsy antematemaka na osoka fa maharitra sy mandrakizay. Ary ny fahatelo dia ny fanambarana fa Andriamanitra dia manasitrana ny tantara. Raha miteny hoe Efraima sy Joda, ny tantara dia toy izao. Mandidina ny taona 370 talohan'ny Kristy, zany hoe tokony ho 1000 taona talohan'ny Kristy, rehefa maty Solomona mpanjaka nandimby azy Rehoboama zanany, dia nizara roa ny vahoakan'Andriamanitra. Tapany avaratra izay nisy 10,000 tononina hoe Efraima, ny tapany atsimo izay nisy an'i Joda ary ny afy avy teo Benjamina tononina hoe firenen'i Joda. Nisaraka ireo 1000 taona talohan'ny Kristy manodidina. 270 talohan'ny Kristy no ny faniavana teo amin'ny tapany avaratra dia lasa kobabo ny Asiriana ny firenena avaratra. Fa 425 talohan'ny Kristy dia lasa kobabo koa firenen'i Joda, babon'ny Babilônia. Ny taonan'i Kristy fahatanterahan'ny faminaniana, famerenana amin'ny laony ny zavatra rehetra. Faminaniana Isaia mpaminany dia ny hoe hiavana Efraima sy Joda. Sitrana ilay tantara anjatonjato taonany efa mitehiky ny 1000 taona. Manasitrana tantara ny krismasy. Tantara efa anjatonjato taonany azy. Ny fisarana mbola vitan'Andriamanitra, ny nandravina an'izany, ny nanisy fampihavanana vaovao tao amin'ny Kristy. Raha sanatrika nisy fifandirana, azonao isanam-bolana ve na an-taona teo amin'ny fiarahamonina manomboka any amin'ny ankonana na koa eo amin'ny fianakaviam-be eny aty am-pianakavin'ny finoana. Ry havana marala, izao krismasy izao no entin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy anasitrana izany tantara ratsy no tafian'ny fifandrafiana izany. Manasitrana tantarany krismasy ry havana. Izao no fotoana. Aza mandry krismasy 420 akory araraoty ity fotoana ity. Ho sitran'ny tompo ny tantara ny fifandrafiana samihafa, enina dia ny mpivady tsy nety ny fanaraka intsony azy, fa tonga teny amin'ny fisaraha-panambadiana. Mbola azon'Andriamanitra sitranana izany. Fihavanana tsy misy raorao. Mety hiteny ngamby ianao hoe hay famerina indray izany. Mila mihavana. Ry havana malala, ireo telo ireo no afatry ny krismasy. Jesosy Kristy teraka mandrava ny fototry ny ota ny fialonany eto no ambarany soratra masina. Teraka fifandrafiana. Jesosy Kristy teraka dia mahatonga antsika mba hiala amin'ny tahotra, mahatonga antsika tena andrava ny fifandrafiana. Jesosy Kristy teraka manasitrana ny aretin'ny tsy fifankazahoana rehetra. Na dia izay lalipaka sy efa ela ny toerana tao am-ponao azy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.